Marika Ravalomanana nandritra ny fitohanam-be ny synode partante sy rono mandidy. Aza matahotra ianareo kristianina fa ho avy ny andro hiarahantsika miasa. Fanavaozana ny lisam-pifidianana tokony tafiditra ao anaty lisitra ny 500 isanjato ny poniny. Sekrenina ny piasa tsy mandray karama, ny karama ny mpampiasa miompampana. Alatsinainy na 20 septambra 2022 manatitra ny ara-batombo kilasy Tongoavy atonga soindra isy ato anatin'izao fampahalalam-baovao izao manasanao fampanajana sy ampitiavana ny tenako anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Vaovaon'ny finoana avy hatrany ho ankoafantsika ny fiarana amin'ity alina ity. Niara-nombombavaka tamin'ireo mpino ao amin'ny synode partante sy rono mandidy omaly alahady ny filoha Marika Ravalomanana no ny fanasana azony dia tsy nisalasala izy namaly izany ary nitondra afatra mafonja tamin'ireo mpino anarivony sy tonga nanatrika ity fotoan-dehibe ity teny antoerana Asinandriamalala sy Toky Ramarolahy. Sarotra ny lalana miazo any Mahatsinjokely manomboka amin'ny Sampanana miarana ny lalam-pirenena voalohany. Saika mitovy tahaka izao avokoa ny fampitehan'ny lalana mampifandray an'ireo komuna maro mandrafitra ny distrikta ny Bongolava hoy ireo mponina. Ankoatra ny aratsindalana izay mbola lalantany ny akamarony dia manjaka ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana. Raha amin'ny ankapobeny aloha ny fijerika anazy dia ny aty amin'ny faritra Bongolava ny tena hitako tena ratsy ny amin'ny faritra Ambalanirana aloha zany ny hitako hoe tena ratsy. Samy andanako daholo io na kadinondrona keto zao mba azoko efisana no makany aminay satria sady miolana le lalana no miakatra mbola tena segondera tanteraka. Ny akoatra zay aloha ny tena ratsy akoatra zay dia makato an'iny ty makato bilbaka zay zao mitovitovy amin'le Ambalanirana treto. Ny fandriam-pahalemana ny lalana ratsy dia miatraika aminay daholo zany zavatra rehetrarehetra zany ary tsy misy fandrosoana mihitsy raha voatra ireo zany ny tena zavatra manjaka ny fiarahamonina anankiray. Tahaka izany ny fahoriam-bahoaka ao amin'ny Bongolava tsy nasakana ny filoha Marika Ravalomanana nefa ireny vovoka be ny Torajofo sy lalana feno lavaka ireny fa dia nitondra fanantenana ho an'ireo mponina sy mpino ao amin'ny synode partante sy rono mandidy ny tenany. Namelombelona indray ny fanantenan'ireo vahoaka sahirana tanteraka noho izao zava-misy eto Madagasikara izao ny afatry ny filoha Marika Ravalomanana. Aza matahotra nareo kristianina na inona finoana fa ho avy ny fotoana iarahantsika miasa, ho avy ny fotoana tena hitsinjovana manokana izany hoe tena olona manompo an'Andriamanitra mikely aina amin'ny fanompoana an'Andriamanitra, mikely aina amin'ny asa ary samy joro satria miantso antsika Jesosy maniraka antsika izy noho izany mahatoky sy mentsika fa anana ny fiainana mandrakizay azo alay tahaka izany hoe miasa miaraka izany tsy mahagaga raha nahazo kopy mpanao baolina teto satria fa mpanao baolina mirahina tsara mandresy foana dia raha izany koa nareo io rehefa mirahina tsara vita io lalana io fa zay matahotra anao vita io tsy miambamba mihitsy amin'ny resaka aminareo izany manana fanantenana ianareo mijery ahy io azoko sary an-tsaina mihitsy mba roviana re mba hisokatra amin'ity faritra Mahatsinjokely ity amin'ity faritra ny synode partante ity aty amin'ny rono mandidy ity izany hoe mba anana fiainana toy ny olona rehetra fa tena sahirana ianareo sahirana mijaly. Raha nandeha tamin'iny lalan-dratsy iny dia mahita an'ireo ankizy mivoaka avy any mijery mampalahelo mihitsy mahita azy. Noho izany azy adino fa ny fiangonana tsy afa-miala amin'ny firenena ary ny firenena manana didy amin'ireo voakan'Andriamanitra ireo satria ireo tena mahafantatra tsara ny zava-misy mahay ny manjo azy. Totosa omaly ny famaranana ny fionamben'ireo mpino ao amin'ny FJKM synode partante sy rono mandidy. Anarivony ireo nanatrika ity fionambe ity izay nofaranana teto Mahatsinjokely. Nankahery ireo kristianina ny sekretera jeneraly ny FJKM izay nitondra ny afatr'Andriamanitra. Miantso anao Jesosy, miantso anao Jesosy, mikelesa aina
amin'ny asa fitondrantsaka miaotso anao Jesosy fa ny faharoa dia zao maneraka anao Jesosy maneraka anao Jesosy ary ny fahatelo farany dia zao manala ny tahotra ao Jesosy manala ny tahotra ao Jesosy. Nototosaina nandritra n'ity fihaonam-be ity ankomo ny fanolorana ny amboary ho an'ireo sampana lehilahy kristianina nandrombaka izany tamin'ny fihaonam-be tany Fort-Dauphin. Natolotra omaly ihany koa ireo mari-pakasitrahana ho an'ireo fitandremana na vitany adidiny tao amin'ny synodam-paritany ny Tsoromandedy. Ijany amin'ny faritry ny ansika atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Niona tampoka tamin'ireo mponina tao tsara vehivavy eo amin'ny faritry Pongalava ny filoha Marika Ravalomanana. Tsy nisy mpanakanto kanefa dia rakotr'olona izany isan'ny fantofana ny taraina tamin'ity lehibe ny mpanohitra ity. Ndeo rahantsika avetrany ary ny fanadihadiana. Tsy nisy mpanakanto fa siokatokana araka ny fomba fitenenana dia vory maro dia maro ireo vahoaka ny tsara vehivavy ao Pongalava. Vao nigadina teo an-tanàna ity lehibe ny mpanohitra ity dia maro ireo nangetaeta ny resaka taminy ary nitombo ampandehanana ireo vahoaka maro niara-dia taminy. Tsy nisalasala ireo mponina satria tafarainty sy ny manina ka avy dia nitondra ny marary azy ireo ireo vahoaka. Akavitsiany zany hoe président zany président ianao aminay nitonga eto amin'ity tanina fokotanam-barata tsara vehivavy ty fandrimpahalemana maka miaramily zay amin'ny atapitrisy amin'ny maro efa ataony devis maka akiraino azonay ferinay zay amin'azy tsisy ombontsony ka miverenao anao dada amin'ny toerana fa atry nisy ny PSDR teto aminay dia ireo tanàna tsy nanana kely ireo za hitanay hoe nandroso bakety nefa ny vondy miasa sasany dia rava tanteraka ka hoy matsanao hoe verenanao. Ny fahasalamana zany io tena rehefa salama ny vatanay dia velony zahay afaka mamboly zahay afaka miompy zahay afaka mikarakara ny ankohonanay zahay fa io ny tena olana ka ny etaetaponay tompo dia mba hanatsarana ny tompo-pahasalamana misy aty aminay dia ametrahana an'izay raha tokony raha sitraka ao zay ny tena zava-dehibe aminay indrindra dia fahasalamana. Eo anko ny lalana tena hitantsika ngamba reny zoranareo avy any fa tena jaly firy taona ny nampanantenaina fa tsy mbola vita loatra eto dia miandrandra ny dady zay sa ahoana ry vahoaka nambararata tsy fanjari-tsakafo ho anay aty ambanivohitra. Eo ihany koa tsy fahampiana ho an'ny fitaovan'ny mpianatra izay hitantsika fa midadangana be ny vidin'ny fitaovan'ny mpianatra. Eo ihany koa ny tsy fandrimpahalemana na izay ireny mpianakaviana ara dia matsiaro sahirana satria ny vady aman-janakay dia miampina isan'alina dia sahirana izay. Dia raha tonga ao aminay ny dalo dia manao antraforcé dia matahotra ihany ay. Vokatry ny takaitra no ny dobolon tranga tamin'ny fifidianana lasa teo avokoa izany fahoriam-bahoaka izany. Tsy vita ny vava fotsiny nefa ny fanarenana ny firenena fa mila fandraisana andraikitry ny vahoaka sy ny olom-pirenena ka nanentana ireo vahoaka ny filoha Marika Ravalomanana, Omalina sy Omailo amin'ny fifidianana ho avy. Mila mailo tsika teo aloha doblon zao rehefa ny zavatra ampiasainy ny zany zany tsy maintsy raha maso ny liste mpifidianana ny laranao sao dia tsy ao anatin'le liste zay tena maika aloha azao zany vao vitanareo zay zay sahana momba le concertation nationale. Notohanana fotsiny teto ireo vahoaka naniry ny iresaka tamin'ny filoha Marika Ravalomanana. Amin'izay tanàna rehetra alehany dia niverenany eo amin'ny fitondrana indray izay ny fiore toy itony teny an-dalana itony. Araka izany na hoelana hoaingana dia tsy maintsy iroso amin'ny fifidianana isika eto Madagasikara. Efa iaraha mahita izao ny takaitra sy ny fahoriam-bahoaka noho ny tsy fahaizany Kipan-Drajoelina mitondra any Madagasikara izay nanao ny fomba rehetra nangalaram-bato tamin'ny taona 2012. Anjaran'ny olom-pirenena no maka lesona amin'izao zava-misy izao.
hoajantsika hatreo ny mahakasika izay vaovao izay fandehantsika hivadika vaovaon'ny politika. Nanatanteraka fankakevitra voalohany teny amin'ny fobetoerany teny Alarobia androany Sony mahakasika ilay logiciel sigle izay anangonana mpifidy manomboka ny 2 oktobra ho avy izao ary tsy farana raha tsy nitapaky ny volana Jona 2024 efa mipetraka sady anefa ny ayay ho an'ireo solitena ny mpanao politika sasany. Nanao ny fanadihadiana Ravirazafimahenina eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny Mathieu Princy. Ny mangarahara no takin'ny avy amin'ny antoko MMM mahakasika ilay logiciel vaovao tamin'ny Seny izay anaovana ny lisitry ny mpifidy. Mitaky ny fanaovana audit sady izy ireo noho ity logiciel ity izay tsy niarahany asa tamina manam-pahaizana vahiny. Etsy ankilany, nilaza ny ayay ihany koa ny solitena ny antoko noho ny tsy fahampiny isan'ireo agent recenseur izay manangona ny mpifidy eny anivon'ny fokontany. Misy procédure vitsivitsy maromaro anivon'ny Seny ao izay tokony ho tsaraina mahakasika an'ilay logiciel io. Efa resahana teo ihany ilay izy maromaro ny zavatra niresahana teo. Anisan'izany ny resaka doublon satria doublon anisan'ny miteraka problème be tamin'ny fifidianana teo aloha. Dia nirina zany hoe ny fanaovana audit mba entina le fanaovana an'ilay audit io no entina hanatsarana amin'izay izay vokatry ny asa ho ataon'ny Seny eo. Amafisina fa le logiciel io ny Seny zany no nanao anazy amintsika amin'ny teny izao. Tsy naka olona avy any ivelany izy fa ny Seny sy ny mpiasa ao amin'ny Seny ny mikarakara ny resaka informatika anivon'ny Seny no nandrafitra an'ilay logiciel io. Ka aminay zany ilaina le fangarahana ary mangarahara kokoa ny fanatanterahana liste io raha ohatra ka misy technicien avy any ivelany prestataire indépendant maleo tena tokoa mijery hoe manaraka ny tokony ho izy ve fanaovana an'ilay logiciel io sy ny vokan'ilay logiciel. Ny andrasantsika aloha izao dia ny fanaovan'ny Seny ny asa araka ny tokony ho izy satria anatin'ilay fanaovana liste vaovao, liste électorale vaovao tsika tsy mise à jour ty ilay vaovao mihitsy no averina ho atao. Donc ny angatahana aloha zany sy nirina zany aloha dia ho tanterahan'ny Seny araka ny tokony ho izy ny asany anatin'ilay fikirakerana ny opération électorale. Fa no ilaina tokoa amin'izao fotoana izao dia hoe mangarahara ny fomba fanaovana an'io liste électorale vaovao io. Anisan'izany voalohany indrindra dia resaka logiciel. Hoe mangarahara le logiciel, mangarahara ny vokan'ilay logiciel. Mpisehatra iray ihany koa no nilaza ny ayainy mahakasika ilay fanisana olona. Rehetra tonga eo zany ilay olona présence physique dia efa tsy azo atao izy aloha zany zay. Satria mahakoatra nisy fotoana hoe karapanondro fotsiny naorony fokontany dia adika an'ilay izy tsy fantako izay. Ka raha sendratseo ary ilay olona mandalo ny agent recenseur dia mipatsia izy tsy haiko impiry ny veriny eo zany na hoe misy fanentanana be ve eo amin'ny toeran'io dia manahoana satria izay tsy ho voaisy eo dia tsotra fiditra mihitsy anatin'ny lista. Araka ny fantatra kosa dia manodidina 10,000 isio ny tablety ampiasaina mandritra ny fanisana. Misy fokontany marobe atahorana tsy voatsidika noho izany amin'ny fokontany 2 alina isa latsaka kely manerana nosy. Nanamafy kosa ny tompony andraikitry ny Seny fa tokony hasoroana ny fisiana doublon. Fa ny mahasamihafa anazy amin'ny tindray mitorokoa dia ny ampy tablety zany izy ho ampiasaina any amin'ny recensement. Misy application ray zany, application mobile ho ampiasaina amin'ny recensement. Eto amintsika manana ingénieur tsara eto Madagasikara. Na logiciel avy any ivelany regny dia développé eto Madagasikara. Voalefa any an-dafy. Noho zany manana ny technicien ampy amin'izany tsika dia tato amin'ny Seny no nanaovana an'ireo conception logiciel ireo sy ny développé an'ireo logiciel. Hatreto aloha dia manome antoka izay fa resaka doublon dia mety tsy hisy ny doublon amin'ity liste électorale tsika ty. Marina fa efa nanomboka ny fampiofanana ireo anangona ny lisitry ny mpifidy eny anivon'ny district ary ny herinandro izao kosa ny fiofanana ho an'ireo agent recenseur. Anomboka ny 2 oktobra izao ny fanaovana an'ireo fontina ny fanavozana ifotony listim-pifidianana eto amintsika. Amin'ny ankapobeny ny atsasaky ny sanimponina manerana nosy no tokony anaty listim-pifidianana vaovao. Saingy sarotra ny atratra izany hoy ny Seny. Eo ny tsy fampiny olona miasa izay 10,000 ihany amin'ny fanangonana mpifidy isaky ny fokontany eo ihany koa ny tsy fampina fitaovana ampiasaina. Fanampanazavana. Raha ny standard international zany dia atsasaky ny haben'ny mponina ny tokony ho isan'ny mpifidy voasoratra anarana. Azonareo ny antsika zany eo amin'ny 27 millions eo zay moa zany izy dia donc tokony hoe 13 500 eo zany le izy. Dia raha tamin'ny ralina farany teo zany le fanavaozana isan-taona dia 10,000 mahery zay zany no hita teo. Zay le fisondrotana teo. No zany zay le mahatonga le hoe 3506 et quelques zany sisa ny tokony
tanjona ihany io a tanjona ihany io fa tsy tena hoe tsy maintsy tratra le izy fa tanjona moaraka ny mahatanjona anazy zay dia jerevana arak'izay le izy isy le ataontsika hoe fomba fanisahana mpifidy zany manomboka amin'ny voalohany oktobra araka ny voazan'ny décret iny a ny ray voalohany a mitety tokantrano ny mpanisa mpifidy ohatra ka tsy tratra ohatrano ireo olona reo misoratra any amin'ny registre any amin'ny fokotany dia efa asoratany ao amin'ny fokotany zany ireo olona reo. Misy koa ny fanisahana an'ireo olona izay tsy manana kara-panondro zany tsy manana kopia zany mazava ho azy dia iny le anaovana fitsarana mitety vohatra rehefa vita izay dia mirosona tao hoe paotokantsika na kiso enika indray anaovana ny kara-panondron'ireo olona ireo ampidirana anatin'ireo olona ireo anatin'ny listy mpifidianana listy mpifidy zafady itereo izay sady tsy mety tsotratra ny tokantrano no sady mety tsoany amin'ny fokotany ohatra hoe mpiasa ny zone France ohatra dia ozy indray zany taty amin'seny hoe krefy izay ihany andao jerevana koa ireo mpianatra ny amin'ny anjery manontolo izay mety tsy hoe mifidy any atoerana misy azy izy andao jerevana koa izay ireo manan-jo izay mbola tsy mivoaka ny saziny nefa mety ho manan-jo. Manodidina izay vaovao izay atrandry efa ao anatin'ny fiomanana amin'ny fifidianana izay atrehana amin'ny taona 2024 sika amin'izao fotoana izao. Isin'ny fifidianana mangarara sy milama dia anisan'ny dingany irsona ny Refonte na ny fanavaozana ny lisy mpifidianana. Ato anatin'ity fanadadiana manaraka ity no mpahafantaranao olom-pirenena mahakasika izay Refonte izay miala irary nombana sy taiziny. Efa anatin'ny fanomanana lisy mpifidianana isika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao iatrehana ny fifidianana amin'ny taona 2024. Tafiditra ao anatin'ny dingana atao ahafana manatanteraka izany ny firosona amin'ny Refonte na ny fanavaozana ny lisy mpifidianana izay atao isaky ny 10 taona. Efa misy olona tokany fanjakana mihitsy manao izay Refonte izay ary manomboka amin'ny volana Oktobra izao no anatanterahana izany fanisana isa-tokantrano izany. Nambaran'ity tompon'andraikitra ity fa tokony isy fivoriam-bem-pokotany any tanana sy ampahafantarana ny olom-pirenena ny mikasika io fanisana isa-tokantrano io. Refonte dia ilay olona voatokana mihitsy no mitety trano mijery izay feno taona sy manan-kara-panondro. Raha tany amin'ny 724 no nisy farany dia rariny sy hitsiny raha mirosona izay ny fanjakana. Efa misy moa ny didim-panjakana izay navoaka 2024 tsipika 726 zany manamafy ny hoe tsy maintsy atao ny fanavaozana manontolo ny registre ny mpifidy eto Madagasikara na ny listy ny mpifidy rehetrarehetra. Ny dikan'izay dia voafafa daholo izay liste électorale hatramin'izay fa io vaovao indray ny manan-kery etrehana ny fifidianana amin'ny 2024. Voalohany aloha misy olona voatokana izay efa recruté ny fanjakana io le ataony zareo agent recenseur. Io olona io roa na efatra eo arakaraka ny alehiben'ilay fokotany. Dia ireo misy atao taratasy ataony zareo fiche de recensement. Io zany dia tsy maintsy siniaviny ny olona izay voasoratra na atao petatondra tsy maisony. Dia misy karazany telo loko telo samihafa. Ny ray ho an'ilay olona voasoratra, ny ray ho an'ilay eo anivon'ny fokotany ho an'ilay komity mikarakara ny fitsirihana an'izay sy ny fanisahana, ny anankiray ateriny anivon'ny commission électorale eo anivon'ny district. Ny tena marina izay no anentanana ny olona tokony tafiditra daholo. Indrindra ataontsika hoe ny 500 ny ponina eto Madagasikara zany raha nataontsika hoe 7 tapitrisa dia ny 5 hety sy ny 13 tapitrisa zany no tokony ho hita ao aloha ao anatin'ilay registre. Fa etanina ny olona satria tsy menimenina any ivelany fotsiny anay tsy tafiditra anay ohatr'izao fa ianao mihitsy zany hoe misy izay Refonte izay didim-panjakana izay ampahafantarina ny vahoaka izay didim-panjakana izay dia anjarany tsirairay ny miezaka hoe amin'ny vinany mandalo izay dia mba tafiditra ao anatin'ilay lisy mpifidianana izay eritreretinao atao zany. Teboka nisongadina tao anatin'ny fandarana miara-manonja androany mikasika ny paikady maloto ny fitondram-panjakana ho amin'ny fifidianana ho avy. Voaresaka ihany koa ny sosialim-bahoaka amin'ny ankapobeny fa indrindra ny resaka fikoanando nasionaly izay fa atao tsy ho ela mamintana amintsika izay Zavandria Maefa sy Taiziny. Efa tsy ny fiainam-bahoaka sy ny marary ny vahoaka intsony no matimatesa ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao ho ny miara-manonja androany. Efa ny fifidianana amin'ny taona 2024 no tanjon'ny fitondrana ka zary lasany amin'ny tsiralaharam-pahamehana trano no andanimbola ho ny fanazavana. Ohatra amin'izany ny fanomezana moto ho an'ireo ben'ny tanàna efa ho lany fotoam-piasana tao amin'ny faritry Diana. Ny zavatra tokony ho atao amin'izao fotoana izao dia tokony hoe ahoana no avon'ireto vahoaka malagasy reto. Any zany amiko ny laharam-pahamehana. Fizakana fitaovana ho amin'ny ben'ny tanàna efa tsy fotoana tsony izao, efa tokony izay ben'ny tanàna ho avy eo amin'ny manaraka no zaraina an'ireny fitaovana ireny fa tsy
be ny tanàna folany mandahy amin'ny herintaona dia izay zany no anisan'ny hoe vola very fotsiny satria ireny be ny tanàna ireny ve azo antoka fa tena mbola iveriny eo daholo sosialim-bahoaka. Député fanjakana milaza fa tena hoe sahirana ny firenena fa maninona rehefa tombotsoandry zareo ve dia mahita vola izy hividanana moto anaovana fotodrafitra asary fa tsy misy mihitsy ve le mba fijerevana manokana ny resaka sosialim-bahoaka, ny resaka fiainan'ny vahoaka na aty amin'ny miariary tanteraka ny fitanilana eo amin'ny fanantanterahina ireo hetsika ara-politika eto Madagasikara ho ihany ny miara-manonja. Rehefa ny antokon'ny fitondrana no manao hetsika dia tsy misy ny sakatsakana. Rehefa ny antokom-panohitra kosa no manao ny fameloma-maso dia sakanana tsy avelana ho izany. Izy mangalatra indray ny avavo. Apetratsika aloha zany zao fanontaniana hoe fa maninona le TGV no mahazo autorisation afaka manao congrès ohatrin'ireny, afaka mamoro olona ohatrin'ireny manao fitsinja-bevata amina district anankiray, manao diabe, mamoro olona Kalamanjana, mavita congrès. Fa maninona le antokotiko Madagasikara? Zay tsy mitady toerana afaka ohatrin'ny azy any amin'ny Magro na any amin'ny Foibe misy ny Tiko, zay ny ravanareo tamin'ny 2009 ny tsy afaka mamoro olona amin'ny toerana misy azy. Ararano ny préfet na ny district any amin'izay toerana rehetra le apetratsika izay fanontaniana zay. Ny fomba mampanao an'izy menakavy. Maninona ny TGV no mahazo alalana manao an'izany fa maninona ny TIM no tsy mahazo alalana manao an'izany? Toliara, Mazanga, Dego, Antananarivo, Soavinandriana. Naiza bloqué ny antokotiko Madagasikara. Nefa ny antokotiko Madagasikara faharoapolo taona sur redynamisation nataony fameloma-maso. Ity manao congrès ary miresaka izy député Jerry hoe efa 23 septembre dikan'izay efa 2023 ny eritreretinay. Dia ny TIM zany tsy afaka mba mieritreritra 2023 fa ny TGV ihany ny afaka mieritreritra amin'izay. Rodozo miresaka an'izany momba ny antoko politika. Dia mba gaga ihany tsika hoe ohatran'izany. Manana basy ka ngany TIM tsy manana basy, manana basy. Vonina hiatrika fifidianana fa ny TIM koa ngeny teny an'izany vonina hiatrika fifidianana, zany vonina hiatrika fifidianana. Fa zao zany izay le tiantsika tenena teo député Jerry, tian'zareo ihany ny azakazaka fa ny hafa andady. Afahan'zareo tonga any amin'ny arrivé. Dia inona dikan'izany? Ozy le zanako izay mitrisy. Mamenatra ihany koa ny fihetsiky ny akamaroan'ireo olom-boafidy miaraka amin'ny fitondrana amin'izao fotoana izao ho ihany ny miara-manonja. Tsy mipetraka amin'ny toerana intsony ireo ambaratonga am-pahefana misy eto Madagasikara ka zary lasa manao foana ho ihany ny fanazavana. Tsy dia mipetraka amin'ny toerana intsony ireo ambaratonga am-pahefana miainga avy any amin'ny premier ministre, any amin'ny membre gouvernement rehetrarehetra ary tonga hatrany amin'ireny olona reny dia izay no lasa mampanao foana le olona satria lasa ohatran'ny hoe projet présidentiel daholo ny asa atao rehetrarehetra. Lasa hoe tena filoham-pirenena daholo tsy maintsy mitokana ny foto-javatra rehetrarehetra ary tsy maintsy manamboatra ny foto-javatra rehetrarehetra. Aiza ho aiza zany ny atao hoe andraikitry ireny olona ireny tena hoe mena seza ve ireny dia karamaina mihinam-bolam-bahoaka fotsiny fa tsy ino moa zany isahana ny asa izay eritreretinao atao sy amin'ny toerana misy an'izy ireny. Mitoy ny fakanambavana ny Stanley eny amin'ny toby Ratsimandrava taoriany fisamborana azy izay nampangaina fa nanaratsy ny fitondrana. Araka ny nolazain'ireo akaiky azy mbola mitoy ny fakanambavana ny Stanley ary nivadika ho fikasana fanonganam-panjakana ny fiampangana ity farany. Misy koa tsy hetsankilana ireo olona nampinina nandritra ny fandalova ny rivodoza farany teo no mangataka ny amoana ny Stanley Ramalvelo izay isy mariana fa efa 5 andro no hitazomana azy teny amin'ny toby Ratsimandrava. Fa miantso vonjy ny piasa ny Ukraine na ny antsiranana efa 8 volana izay no tsy nandraikarama ny piasa efa maro ny fitakinana nataon'izy ireo saingy hiara-nisa azy izay masa miteny Jessica Miray sy Andry Rakotomalala no mitatitra amintsika izay vaovao izay. Efa betsaka izay ny antsoavy nataon'ny piasa eo anivon'ny orinasa Ukraine izay. Efa nanao antsoavy hatramin'ny vadin'ny piasa noho ny tsy fandraisaka rama 8 volana. Ankoatr'izay, maro amin'ny piasa mandeha misotro ronono ihany koa tsy mandray fisotro ronono satria nisy ampahany tsy nalony orinasa ny vola teny amin'ny KNAPS. Ny mahagaga nefa, mihodina ny orinasa ary ny lehibe mandray karamatrany. Mihoapapana mihitsy aza ny vola raisiny. Toy ireto hitantsika amin'ny sary ireto. Toy izao ny karama raisiny tale jeneraly Abel Tsay ny taona 2024. Ny vata karama 809 alina sy 3,550 tapitrisa ariary. Ny prime sy ny indemnité
2,7 sy 4,3 sy 4,20 tapitrisa ariary. Ny totalin'ny karama noraisiny izany ny taona 20 mitentina hatramin'ny 2,9 sy 7 tapitrisa ariary. Toy izao kosa ny karama raisiny sekretera jeneraly Saïd Ken Koubessi ny taona 20 hatrany, miaraka amin'ny vatakarama sy ny primary ny indemnité 9,9 sy 5,9 tapitrisa ariary. Tsara ihany koa ny mampahafantatra fa na dia niasa sy niodina hatrany aza ny orinasa dia tsy tsahany totongana amin'ny fidiram-bola ny tao anatin'ny 10 taona izay, izany hoe nanomboka ny taona 20 mihiba mihitsy aza ny fidiram-bola teo ambany fitantana ny tale jeneraly Abel Tsai. Raha nitentina hatrany amin'ny manodidina ny 4,20 miliara ariary ny chiffre d'affaires ny taona 20 dia nitotongana hatramin'ny 3 miliara ariary izany ny taona 2020, izany hoe nihiba hatramin'ny 7 miliara ariary eo. Io indrindra ny mampametra-panontaniana sy mampanao antsoavy ny mpiasa hoe nahoana ny miompampana be toy izao ny karamany lehibe. Ny mpiasa nefa efa 8 volana izay tsy nandray karama. Na nandray azy dia atsasa-karama ny volana iray no ndraisina sy varitsinjo. Toy izao ny afatra voarainay izay mangataka vonjy. Manapatra ny fahefana ny tale jeneraly ka mitady izay fomba rehetra araka izay azony atao androka mpiasa mitaky ny zony. Tsy mahita vahaolana na kely azy fa miziriziry ijanony eo amin'ny toerany. Vao maika mampitombo ny vesatra eo amin'ny orinasa, ny fizarana promotion na dia tsy compétent aza ny mpiasa. Ny fifidianana entana amin'ny anaran'ny orinasa ho ampiasainy ao an-tranony. Mangataka ny mpiasa fa ny fanoloana ny tale jeneraly dia manavitra mpiasa 5,9 amin'ny mpiasa 4,000. Tsy mbola nivahatra amin'izao ny olana isehatra tsy miankina mikasika ny karama farany ambany napetraky ny fanjakana ny volana meteo. Niteraka olana be indray aza ka nampiady ny mpampiasa sy ny mpiasa efa orinasa tsy latsaky ny folo no nitokana hoy ny randrana sindikaly raha tafaresaka tamin'ny mpanao gazety tetsy amin'ny Braon tetsy 67 hectare androany. Mbola Jessica Miray sy Andritra Kotomalalatra any. Ny volana May lasa teo nanao fanambarana ny filofa ho ampiakarina 5,4 ariary ny karama farany ambany amin'ny sehatra tsy miankina. Ka ny orinasa no miantoka ny 2,4 ariary ary ny fanjakana kosa no miantoka ny 3 ariary. Ankoatra ny fahatarany fivoahan'ny didy fampiarana, manala sala ihany koa ilay didy ka lasa niteraka korontana eny anivon'ny orinasa tsy miankina. Rehefa misy décret fampiarana ohatran'io dia tonga dia misy tovanao le annexe moa le alalantsika azy. Dia amin'ny annexe io zany tonga dia mizara hoe raha ohatra ka ny farany ambany 5,4 dia manahoana zany ilay ambony le sokajinasa catégorie professionnelle alalany rehetra azy. Tsy nivoaka io ary izy io lasa mitady ho atao hoe fahazarana indray ve satria tamin'ny 2024 tsy nasiana an'io dia efa saika niady zany ny mpiasa sy ny mpampiasa dia miady dia mba tsy isiany niady dia miziriziry ny mpampiasa hoe zay tsy hampiakatra aloha. Tsy azonao mena tsiny zany mpampiasa amin'izay lafiny izay hoe marina tokoa satria manjary mosavorita koa ny mpiasa kanefa indray amaty amin'ny mpiasa ny ranana sindikaly moa zany dia rehefa misy miaro ny mpiasa foana kosa apakaro aloha ilay latsaky ny 5,4 rehetra niza dia akaro aloha dia ny sefo asio kely mampiavaka azy kely eo fotsiny mba ilamina ny tanàna mandrapivoaka n'le ary amin'ny ny arrêté na hoe ny didim-pitondrana aloloha izy satria lasa enareo mpampiasa ihany no sahirana rehefa avy eo amin'le hoe rappel satria ninona tenentsika zay ny voalaza aloha ary zay ny lalàna zo zany io aminay hoe tamin'ny ray meno nanomboka ny atra dia raha anao amin'ny desambra ary voamenareo dia ny fantatray misy rappel ary zay no sahiranareo rehefa avy eo. Tsy hita taratra hatreto ny fepetra raisin'ny fanjakana sy ny ministera pia. Any ka tsy latsaky ny folo izao ny orinasa amin'ny sehatra tsy miankina no nitokana mpiasa no ity resaka fampiakarakara ity. Ny zareo ao ministry ny asa ve zany tsy manaraka ny fanapa-kevitra raisin'ny gouvernemanta sy ny présidence tsony. Zay ara ny tena fanontaniana mipetraka satria efa misy ny décret eo anivon'ny gouvernemanta manapaka an'iny iny le didim-panjakana. Dia efa vita koa ny présidence le nanonona hoe 5,000 sy no etsy dia ato amin'ny au niveau ministère ihany zany sisa dia misy an'ireo le hoe inspecteur de travail miaraka amina mpiasa vitsivitsy mikonokonona hoe vatsitsinjo
zany hoe manohitra n'ilay fanapa-kevitra ny fanjakana ve zany reo ato amin'ny ministère sy mpiara-miasa amin'ny folo de ino tsara efa folo zao ny orinasa nanao fitokonana tsy ara-dalàna zay no mampalahelo am'le izy raha vao tsy ara-dalàna masy de isika mpiasa foana zany no vognafy tsy ara-dalàna nefa ny orinasa anankiray mihoatra ny arivo daholo reny le nanao fitokonana reny tsara ny mampatia fa niaraka nivoaka ny fanambarana mikasika ny fampiakarakarama ho an'ny sehatra tsy miankina sy ny mpiasa-panjakana ny farany volana meteo ihany dia niatra izany ho an'ny mpiasa-panjakana ny didy fampiarana kosa tsy nivoaka ho an'ny sehatra tsy miankina raha tsy ny volana jolay vaovao manodidina ny fampianarana kosa indray atontosa ny farany herinandro teo ateny Andavamamba ny andiany fahinam-bifolo ny Jalsa Salanana ny Fiona Isan-taona ny fikambanana Silamo Ahmadiyya natonga solitena ny tany Toliara fianaratsoa ary Manakara anisan'ny resana manokana ny fanabeazana nandritra ny Covid-19 Ravrazafy Mahena sy Mathieu Princy. Nampikatso asa maro teto anivon'ny fikambanana Ahmadiyya izay manao asa soa eto Andavamamba ny Covid-19 nanomboka teo dia tsy afaka nisokatra teo anivon'ny sekoly ny kilasy ambaratonga faharoa nitombona anaraka izay ihany koa nisan'ireo ankizy nitsokan-daharana teny anelanelan-taona marina fa 2 ariary isam-bolana ny saram-pianarana eo anivon'ny sekoly saingy betsaka no tsy mbola mahary takatra izany fa noho ny fisian'ny Covid-19 dia niato kely le lycée anay fa amin'ny heritaona zay zao no mirelancé indray ny classe de seconde hatramin'izay aloha dia be dia be mihitsy indrindra tamin'iny Covid iny be dia be mihitsy ny tsy navoloatra amin'ny farany écolage fa na tsy ampy boky ary ny ankizy zahay zany atao ampianarana no miezaka mameno banga amin'ny ankizy mampiasa polycopy mampiasa tous les moyens rehetra zany mba hoe atavitana le fampianarana zany. Tany zo fitezana Silamo ny anala mpianatra anaty Abatona akamona sy ny fahazaran-dratsy vovitra ihany kosa nefa ny fahafahana miasa. Ny valana rehetina dia lasa nijanona ny zavatra rehetra ireo aktivité rehetra fomba fanao rehetra na dia ara-pivavahana na ny sekoly no satria tsy afaka mivoaka tsy afaka mivoy isika fa amin'izao vao nanomboka isika ireo zavatra rehetra na fianarana ny sekoly na ireo aktivité ara-pivavahana ary maniry fa hitombo kelikely ny fanampiana izay ataonsika eto Madagasikara dia tonga avy any fikambanana any Maurice satria isika dia ny fikambanana kely hatramin'izao eto fa noho izany naoviana misy ilaina misy zavatra miseho araka izany araka ny zakansika araka izay mahazo isika dia manampy isika. Tsivona fa mpikambana avy any Pakistan sy Maurice no manampy ireo sahirana eto Madagasikara nandrindra avy amin'ny taona 2012 ary ny Keretany Atsimo olona manodidina ny 4,000 isa no nisitraka fanampiana nandritra ny 2 volana tamin'ny Ahmadiyya tany Ambovombe sy toerana 4 hafa. Fa nitondra fanazavana mikasika ny fisamboran'olona amin'ny raharaha fanampoana solika ny mpisolo vava iray avy any Thomas ny nanambara ny tenany fa mbola madinika ireo voasambotra ireo fa injeo ihany koa ny adodony ikotrika izany Jessica Miray sy Andry Rakotomalala. Maro ny fitaranana mikasika solika mitapoka tato ato izay efa nisy ny voasambotra mikasika ity raharaha ity saingy nanamafy ny mpisolo vava avy amin'ny fiarovana fa ny madinika na ny pirina ireo voasambotra ireo fa mbola miriry ihany ny ato mikotrika na ny gros poisson amin'ity resaka fanampoana solika ity. Fa ny zavatra tiany tsindrina agnatin'le izy dia olo madinika tsy voakasika an'le raharaha no enjehina eto sy ny entina magnoloana ny fitsarana natao MD systématique regny olo regny matoa misy an'izay MD systématique faobe ny olona rehetrarehetra tsy misy fandiniana hoe misy ny charge sa tsy misy midika zay fa misy olo agny ambony magnome baiko agnandefan'ireo olo reo MD aiza daholo tsisy tonga ty amin'ny fitsarana agnatin'izay Monsieur Jacob agnatin'izay tompony trano zay hitantsika misary amin'ny FB zay misy an'le toerana misy an'le carburant aiza iza magnafigna an'ireny olo regny. Raha ny nambarany ity mpisolo vavy ity atrandy misy mpitondra voakasika amin'ny raharaha fanampoana solika sarotsaromana amin'ny resaka fisamborana olona dia mody mijanona andrara fa ny tena tompony antoka mbola mialokalokany. Mpitondra ito Tamatavy na agnatin'ny sécurité zany na nare agnatin'ny OMC io voaosina agnatin'ny ty raharaha ty raha nagnane proof zany
ny antony nandefasana ry faobe ny olo reto OMD dia ampikatonana ny tiraraha ty mihitsy dia tapitra treo le izy fa tsy hoisy tohintsony le ankety fa raha tsy misy fanapahan-kevitra entitra raisinare magnologna le izy ho avoakany tsirairay agnaranare rehetrarehetra reo misy chefna sécurité eto ary misy koa nare mpitondra fanjakagna aketo voaosogna agnatin'ity eny fa agny amin'ny sena agny misy tafiditra agnatin'ity raharaha ty. Akoatra ny fanaromana ny ady mikotrika ity raharaha solokity misy ihany koa nitsindry avy amin'ny mpitondra atao amin'ny fitsarana any Toamasina. Fa eto zay dia matoky ny fitsarana tantera fa kosa miteny aminare maventy mpitondra zay aza baikobaikoanareo ny mpitsara magnano asany aty ka tsy maintsy alefa MD riany na hoe arovo riany fa aboanare Jacob aboanare viavy le tompon'le tragno misy an'le entanareo. Andrasana araka izany ny toy nyity raharaha ity raha ivoaka indray ny marina na tsy. Efa maro ihany izay raharaha mafana teto amin'ny firenena izay ka mahavoakasika ny olona fitondrana no tsy hainona toy ny intsony. Ny raharaha bonbon sucette, ny écran plat, ny raharaha volamena, ny raharaha ikongo tsy tapopoky intsony ny toy ny ireny fanadihadiana ireny. Araka ny fantatra dia efa nisy tobin-tsolika anakatona no fisiany izay solika mitapoka izay. Anisany mampirongatra ity asaratsy ity araka ny voalaza ny tsy fampiny mpanaramaso avy amin'ny OMH sangy efa nampitomboana anisany nisy fitsirena tampoka anireo tobin-tsolika raha tsy aivina dia mampiasa acide sulfurique ireo olon-dratsy anisorana ny lokon'ny solitany na ny pétrole menamena anampona ny solika ary ireo acide tavela ao anatiny no manimba ny moteran'ny fiara. Efa nisy ny tamazotra tao ambadika ity raharaha ity voasambotra tany Toamasina ary nisy afatra hatrindray omaly araka ny loharano-baovao mbola mitoy ihany koa nisy fanadihadiana mahakasika izay fa any Ambatondrazaka teny Tontsaina nandritra ny 3 andro tany amin'ny diocèse Ambatondrazaka ny andro nasionaly ny laïque eo anivon'ny fiangonana katolika afatra lehibe nisongadina tamin'izany ny fandraisana andraikitry ny laïque eo amin'ny fiangonana sy ny firenena niry Andrianarivony MBS Ambatondrazaka. Ianareo no fanasany tany, ianareo no fahazavan'izao tontolo izao, ko mitsangana ka mirasoa amin'ny lalina fa ataoko favolombelona ny zavatra rehetra efa hitanao ianao. Io no teny manentana tamin'ny fanamariana ny andro nasionaly ny laïka izay totsaina taty amin'ny diocèse Ambatondrazaka. Ambom-piaona n'ireo mpino katolika avy amin'ny diocèse 12 araka izany ny teto anivon'ny renivohitry ny faritra loatra mangoro. Milaza ny mahazava-dehibe io andro nasionaly ny laïka io ny tompon'andraikitry ny laïka eto amin'ny diocèse Ambatondrazaka. Isan'ny manana anjara toerana lehibe eo amin'ny fiangonana ny laïka amin'ny sehatra maro amin'ny andraikitra izay sahan'ny tsirairay ihany koa ka araka izany dia isan'ny hoe fahafaham-deo amin'ny diocèse tokoa ny nanaovana an'izao fanamariana ny andro laïka natao teto Ambatondrazaka. Fa inona tokoa moa no avatra lehibe tamin'ny fanamariana izao andro nasionaly ny laïka teto Ambatondrazaka izao, mamaly izay indrindra ny sekretera jeneraly ny laïka nasionaly. Ny votoatin'ny afatra ho an'ny laïka ary nampitaina teto dia ny hoe ny fandraisana andrara andraikitra na ny anivon'ny eglizy ny fiarahamonina sy ny firenena satria tokoa ny andro tokony mpino dia laïka raha ao anivon'ny eglizy ary ny laïka dia miaina ao anivon'ny fiarahamonina sy ny firenena. Noho izany dia tokony tena fanasina sy fahazavan'izao tontolo izao izy ireo ao anatin'izay hoe maha-kristianina katolika zay. Izay no anisany hoe ambety teny ambety lesaka indrindra ho an'ireo tanora sy lehibe izay efa hoe manana anjara lehibe ao anatin'izay hoe tokony anjara dripo eto amin'ny firenena ihany koa eo. Vaovany fanatanjahantena tanteraina rahampitso talata 17 septambra amin'ny 4 tolakandro etsy amin'ny Kianja Bareny Mahamasina ny lalao miverina hatrehan'ny Barezandry U23 tsy aivina fefanandresy tamin'ny Samazava 10-8 manoloana ny Seychelles ny Bare tamin'ny lalao mandroso tamin'ny Sabotsy teo nazava ny fandresen'ny Malagasy 10-8 raha tafita ny Bare latsaky ny 13 taona rahampitso dia eo amin'ny Angola na Namibia na Cameroun amin'ny dingana manaraka. Fanakosy amin'ny vaovany maresaka avy any ivelany nisehoana loza nateraky ny sambo indray tany Bangladesh omaly alahady indò misazato izay andeha hivavaka no niaran-doza tamin'izany 13 tamin'ireo farafahakeliny no namoiny ainy ampolony kosa ireo mpandeha mbola karona hatramin'ny androany. Fanadihadiana mialy Rary Nombana sy Taisiniana.
tafakatra 2 farafahakeliny isan'ireo olona maty izay nahitana zazamambehivavy navadiky misambo tao amin'ny renirano iray tany avaratry Bangladesh omaly tolakandro raha mbola nanodidina ny 420 isan'ireo namono endy omaly alahady ariva. Mpandeha ampolony kosa no mbola tsy hita popoka. Araka ny loharanom-baovao avy amin'ny polisy any an-toerana dia avy tany amin'ny tempolon'ny Bodeshwari ity sambo nitondra mpivavaka manodidina an'zato ity ary niverina sy niampita teo amin'ny renirano antsoina hoe Karotoa ao amin'ny faritry Boda izao niaran-doza izao. Anisany nahatonga ny loza araka ny voalaza hatrany ny avesatra ity fitaovam-pitaterana ity satria dia avy telo endy amin'ny mpandeha tokony ho entiny sy zakany ny isan'ireo olona tao anatin'izany. Antonina mpivadika sy naharendrika ity sambo ity. Nisy oram-be ny maraina ka izay no nahatonga ireo mpivavaka ny fangongo tao anatin'io sambo io mba ho tonga haingana tany amin'ny tempoly. Nangataka ireo olona sasany hidina ilay mpitondra lakana anamaivana ny entana saingy tsy nisy niaino ireo mpandeha ka izao ny tera-doza izao hoy hatrany ny voalaza. Ankoatra ireo namono endy dia olona manodidina ny 10 eo no avitra soamatsara ary nalefa nanaraka fitsaboana ny amin'ny hopitaly. Mbola mitohatra amin'ny tontolon'ny andron'ny androany kosa ny fikarohana. Antananarivo avy any Bangladesh, firenena be Silamo no mamonjy sy mitsidika ny tempolon'ny Bodeshwari isataona. Omaly alahady no nanamariana ny fiatombohan'ny Durga Puja izay fety ara-pivavahan'ny Hindu lehibe indrindra ao Bangladesh. Ity farany izay mahasarika vahoaka marobe ho any amin'ny tempoly. Tsy voasamba no nisy loza nateraky ny sambo rendrika tahaka izao tany Bangladesh, firenena ahitana mponina manodidina 70 tapitrisa. Antony mahatonga ny loza raha ny voalaza ny tsy fahampian'ny fikojakojana ny fitaovam-pitaterana, eo ihany koa ny tsy fahampian'ny fipetra fiarovana ary ny tsy fanajana ny isan'ireo olona zakan'izany. Tapitra ny fiarana tombokilasy tongavy mankasitraka fiainanao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany soaranao miseseto ny fandarana ahoana marina Global News ary ny fandarana dinika ny horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe Sparta toy kosa no arainao eto amin'ny fahitalavitry ny NBS aneo alin'ny sampana fampalalam-baovao mame fotoananao rampitso amin'ny ora mahazatra veloma tompoko.